Safidiko nolalaoviny Lalaina, i Angeline, Mampitsony, Oscar, niaraka tamin'ny Odilon, Simon ary Joro. Teo amin'ny lafiny teknika Naina Rakotondranaivo, tompona andraikitra sy mpanatotosa Simon Menjanahary. Soloa, ohatra misy zazavavy manakana antsika eo aloha izany mijanona aloha dia antanio izy e. Manahoana ianao mademoiselle? Salama tsara tompoko. Ho any Antananarivo ka asana mba afaka hitondranareo? Ahoana izay raha miseho entsika ve izy? Saif mivadika aty amiko aty ary hoe vetivety. Mandehana mivadika atsy ambadika ary ianao e? Eny ary. Fa andeha ho aiza hoe ianao teo mademoiselle? Ho any Antananarivo tompoko. Ireny ihany ve nefa no entinao entinao? Ie. Dia ohatrina ary zany fire andehananao aveto e? Ray alina ariary. Ay, ahoana se ampiakarao avy ao afara izy Sola? Avy ary midira avy ato ianao mademoiselle? Misaotra tompoko. Tena misaotra indrindra anareo ka. Raha tsy nisy anareo dia tena tara angambana. Fa misy dia maika ho alehanao angany andrenivohitra sa? Eny tompoko, nanafatra maika ny reniko fa misy asa hitanao anao hony any, dia izany no tsy maintsy hiakarako aingana. Raha mipintsy maraina amin'ny valo mantsy no voalazany fa fotoana. Ay, tsara ihany moa ny mifankafantatra e. Mandrava no anarako, izy kosa Solo. Ie, dia faly mahafantatra anareo zany a. Za kosa Rozy no anarako. Mba nanao fialan-tsasatra kely tany ambanivohitra tany dia izao hiakatra izao. Fa aiza ho aiza ty zany misy anareo? Hitanao eny amin'ilay tanàna atao hoe Sahatorendrika no misy ny dadatoko. Le nanaovako vakansy io. Fa izay kosa mipetraka any an-drenivohitra, izany hoe anadahan'ny reniko io dadatoko nipetrahako taty io. Ay, fa tonga maraina kosa nareo zany amin'ny fitola sasany ne zao e? Tamin'ny 4 maraina izay ny alatany. Mademoiselle, tsy mba matahotra amin'izany ve nareo e? Ny tany nefa ty tsy milamina. Maromaro ihany izay ny ara ny alatany sady betsaka koa ny olona niaraka taminay satria mony tsena atolaka hono. Tsena tokoa angamba fa tena maro be ny olona eny an-dalana. Ie, tena tsena ny laka mihitsy androany ka. Raha tsy miakatra any ambony zany izay mandalo eto amin'ity tanàna ny laka ity dia tsy hahafantatra mihitsy hoe tanàna lehibe izy ity ry mandrava. Zany mihitsy ka. Mbola isy fotoana ihany akaratsika any manaraka fa zao moa aloha mbola maika tsika. Fa ahoana mademoiselle? Eny tompoko. Ianao ve zany tsy mba natahotra nahitanay lahy tato anaty fiara e? Inona moa tompoko ny tokony atahorako amin'izany? Samy malagasy anie tsika ka sa ve mpangalatra olona nareo? Mety hangalatra ihany indraindray raha sendra olona toanao Laingany zany e. Tsy manao an'izany tsika. Sika zany mbola nentsy andreniko. Fa tena marina tokoa ve anefa izany? Ny hoe marina aloha marina ary misy saingy ny fanontaniana miperaka dia ny hoe iza ary aiza ny tena atotoa mikotra. Ka izany mantsy anie. Ohatra ny dereo ampombola hafa nirakiraka ihany tokoa anie ny tratra sy migadra e. Fa ny mpaniraka tsy hita mihitsy. Raha mbola tany an-dalam-pandrosoana ataontsika izao aloha dia mbola sarotra izany. Za kosa aloha dia nentin'ny saiko madio dia nanakana anareo tsy dia nisy tahotra na dia kely akory tato amiko. Le dadatoko no somary niteny ara vao nahita nanakana anareo. Fa avady tsy andresaka e. Mbola lavitra ihany iny Antananarivo iny ka tsara mifankalala aloha tsika. Fa manao inona moa zany ianao zao mademoiselle? Navita fianarana gestion tompoko. Marina kokoa angamba dia teo amin'ny diplôma licence no nijanona. Maty ny raiko ary tsy afaka nanohy ny fianarako intsony satria voatery ny nampiny reniko. Dia izay asa hiteny aloha no atao e. Matetika nefa dia mitaky fahaizan'asa farafahakeliny 5 taona daholo ireny asa ireny. Dia izao
Asindray izao izay expérience tadiavina amin'izao asa hitanreniko izao na 2 années na 3 na 4 années d'expérience tena makaleo mihitsy e. Izany tokoa anie ny zava-misy amin'izao fotoana izao e. Tena tsy misy avenira mihitsy ny tanora ankehitriny raha izao toetra raha iainan'ny firenentsika izao. Angamba dia afaka 10 taona any aoriana any vao izy izany e. Tena marina mihitsy ary tsy afeniko aminareo fa misy amin'ireo niara-nianatra tamiko manana an'izany diplôma izany no lasa mivarotra fripy, manao chauffeur na bus. Ny mampalahelo aza moa dia lasa mamoy fo dia manao ny tsy fanao e. Moa ny olona manana orinasa koa tsy dia sa manan-karama loatra an'ireny olona be diplôma ireny fa matahotra ny tsy alohan'ny karamany. Aleo mangina e, izahay ny any tena najako ny asako satria tsy lahitra ny very asa amin'izao andro sarotra izao e. Ary ianao ohatra ny tsy miteny mihitsy raha misesa aminao ary tsy marina ve izany teniko izany? Tonga eto Ambohimanjaka aloha tsika. Aleo le tsy risolo ajany elo ny fiara dia aleo isakafo maraina ato amin'ity hotely tsika. Nareo roalahy ihany angamba tompoko fa izaho efa nihinana maraina tany an-trano. Sakafo tamin'ny efatra ve mademoiselle? Andao fa tsy tokony hisalasala izany mihitsy ianao. Mazotoa re marina e. Tsy mety re izany mademoiselle, andao fa inona ary ty? Tena menatra marina. Olona tsotra sady mangorakolona anie ny lehibeko iny e. Rehefa miaraka aminy any dia tsy tiany ny maneho fisalasalana toy izao ataonao izao. Ndao indray ariko. Efa nikomandy sur place fa ny anareo menadany tsy haiko. Ataovy varanana ny ara mbola misy dia asiana kafe noir. Ny akosa kia ataovy dite Tsy mety izany fa asio vary amin'ny anana anankiray ihany koa ny azy e. Izay vao asiana dite raha ohatra isotro izy. Tsy mety misalasala mademoiselle fa tapaka ho ala resaka antsika teo e. Dia mbola tsy hainao izany izao izay asana farananao izao. Ie, mbola tsy fantatro mihitsy. Marina tsy misy azokanina ny teninareo teo e. Tena hita hoe sirana tokoa ny tanora. Izay asa hita aza ohatran'ny sakafo ary masaka daholo. Amin'izay mbola miampy fandrahonana aza matetika. Tsy mahagaga raha mivoana amin'ny zavatra hafa izy ireo. Sendra nandalo tany Toliara sy Tamatavy aho nandritra ny fotoana nanaovako stage. Fa izany mahita ny ankizivavy kely izany anie tompoka mampalahelo e. Lasa manao fivarotantena mamonjy an'ireny boaty ireny daholo. Ny any Toamasina aza moa dia efa nangatahan'ireo Sojabe Oravana mihitsy ilay trano fandizana atao hoe Jiro Mena izay. Satria dia zaza tsy ampy taona aza dia mahazo miditra ao daholo. Rehefa tonga ny misasakalina na ny alohan'izay dia efa saika lasan'ireo vazaha na ny olona manambola miditra ny chambre daholo ny ankizivavy kely. Tena mampalahelo tokoa izany. Ao aloha mazotoa e. Inona izany ny vahaolana amin'izany raha ohatra ka hoe izay izany zavatra hitanareo? Tsy hitako aloha e. Tsy vitan'izany ihany Fa ahoana mademoiselle? Ka ireo ankizivavy kely tsy matahotra ny ray aman-dreniny anie ireo mamonjy boaty ireo e. Fa betsaka koa anie ireo vehivavy efa manambady no manao an'izany e. Izy tsy milahatra eny amoron-dalana fotsiny no mahasamy hafa azy amin'ilay voalazako tetsy aloha ireo. Izany Efa misy amin'ireny hotely lehibe ireny manana contact an'ireo vehivavy ireo. Raha vao misy vahiny tonga ao aminy na io vazaha na afrikanina na malagasy azy ka mitady vehivavy dia ireo no antson'ilay tompon'ny hotely. Mandeha taxi izy ireo ary toy ireny olona mba mandeha mivoaka miasa ireny dia mamonjy an'ilay hotely. Vao tonga ao izy dia mifanaraka amin'ilay tompon'ny hotely dia mamonjy an'izay olona mila azy ao amin'ny chambre. Tonga ny amin'ny 12 na amin'ny 9 dia mody izy ireo. Marina ve izany mademoiselle? Manandramana ianao ramose rehefa tonga any dia ho hitanao e. Ny ankamaroan'ireo hotely lehibe ireo manao an'izany daholo. Grave indray izany marina. Hitako hoe tsy mihinanao nefa marina izany. Ary milaza aminao aho fa raha tsy mitandrina isika dia vola lanina tsy misy dikany ireny vola tosaka hiadiana amin'ny aretina sida sy ny hafa ireny e. Tsy mahataitra ny olona izany. Aleo hono manty raha-pitsy toy izay maty anioko. Mampataritra marina izany solo ahoana sy amin'izany? Ka izaho rery ve moa vita inona amin'izany fa dia samy manao izay hanavotan'ny ainy? Andao ary alohana anky amin'izay tsika efa lany rato ihany koa ny sakafo. Mijereva zavatra antsika ho an'ny eny an-dalana nareo mianadahy dia andao ndefa izany dolo vola e.
Misaotra betsaka tompoko fa tena voky Tsy misy tokony isaoranao zany e. Aleo mitondra rano le tsirosola dia asio ireo kakapizon ireo Dia mba afaka mitondra amin'ireto kakiretsy ve tsika e? Tsy manindry zany ka dia asio voasary koa raha ohatra hoe mamy le voasary. Ao indray aloha andraisako ny familiana solo afaka mangataka fijanona ianao mademoiselle raha ohatra misy lana zany eny an-dalana Eny tompoko, fa raha tsy mahadiso nareo ve? Avy any Ambosy izay ka hiakatra hamonjy fivoriana izay dia izao no miakaranay aty izao. Fa ramose ve miasa amin'inona? Miasa teny izay fa anisan'ireo eritreretiny antokony ho arotsaka ho mpifaninana amin'ny fifidianana sénateur izy dia izay no dianay. Mpanao politika izany nareo? Izay indrindra. Dia mivavaka ho anareo tompoko tafita soa amin'ny tanjona. Misaotra mademoiselle, mbola fitiasana ihany moa fa mbola tsy raikitra aloha hatreto Fa raha izao fahitako ny fahatsoranao izao kosa aloha everiko fa rariny raha hilatsaka ianao. Betsaka anie ny olona ramose no mamboly toetra rehefa te hilatsaka saingy rehefa lany izy toa ohatran'ny tsy fantany akory ianaoko. Mety ohatran'izany koa zany aho Za kosa aloha tsy miteny hoe ianao ka izany kosa ny teninao teoko. Zahoana le tsirosolo sa diso mifarisako azy? Aza mampandainga Ohatran'ny tsy hitako izay hevitra omeko Fa na izany aza atao tohatra fiakarana fotsiny kosa ny olona matoa izy mifidy anao dia sady fitiavany anao izay no mety mihevitra izy fa azo nitarainana amin'izay mankarary azy ianao. Marina zany. Mba misangy anao fotsiny aho fa hita hoe mandinika ny fiainan'izy eo ianao sao mba ianao kosa ary no tokony hirotsaka fa tsy tokony ho za mihitsy. Mampalahelo anie ramose no mahita ny olona any an-tanànana izany ny ady tany etsy andaniny, ny tsy fandriam-pahalemana, ny fanararaotam-pahefana ataon'ny sasany. Ny olona any aminay aza izao dia tena velo taraina mihitsy amin'ireo ataon'ny mpiasam-panjakana sasantsasany. Ohatra omeko anareo fotsiny ny fanamboarana kara-panondro. Fa maninona ny fanamboarana karatra? Mananjoana ana karatra daholo anie rehefa malagasy indrindra amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Tena marina izay nefa raha araka ny fitarainana henoko tany ambanivohitra dia sady efa hakana vola ny olona ny mbola averimberina. Eritreretinao anefa fa matetika dia amin'ny andro tsena ihany no tonga eny amin'ny renivohitry ny commune ireo mpiasam-panjakana fa saika mody eny an-drenivohitra daholo. Tonga ny olona mitondra ny sary tapaka dia sady mahazo trerona indraindray no hakana vola araka nefa voalazako teo aloha dia lazaina fa miverina amin'ny herinandro. Rehefa tonga indray anefa ilay olona amin'ny heriny dia lazaina fa mbola tsy vita sonia indray hono na lazaina mihitsy aza fa tsy ao atoerana ny lehibe ny distrikanao ny sonia dia izany foana. Ray volana na mahery vao vita ilay karatra anankiray. Tsy rariny kosa zany Ka tsy mba mitaraina amin'ny be ny tanàna angany olona Mitaraina fa lazainy fa tsy asany izany ary raha vao mianatra mitaraina koa dia tsy azonao ilay karatra. Tena fanararaotam-pahefana kosa izany. Aza mba tatsaho na mavomavo lamba fa tsy asian'ny olona lanjany ianao. Aza miteny an'izany ianao mademoiselle. Milaza aminao fa raha tsy misy an'ireny tatsaha mavo lamba ireny tsika tsy misy sakafo hohanina mihitsy. Ny tsy ampy fotsiny angamba dia nisehatra mety hoe ahafahan'izy ireny maneho ny heviny sy ny tarainany. Nefa minoahy ianareo fa na hoela na hoaingana dia tsy maintsy mbola isy amin'ireny lazaina fa mavolamba ireny mba hahazo toerana na fahefana hanampianandreo mavolamba namandreo. Engane ramose, mivavaka mba izy tokoa izany. Mampalahelo loatra izy ireo. Sady efa vanim-potoana ny andro mazava sy fifoazana amin'ny toromaso koa izao ka tsy tokony voarebireby amin'ny zavatra kely sy dia mitondra makaizy. Mila mandinika tsara na ilay olona miresaka aminao, ny fihetsy, ny fampanantenany meny anao, ny rehetrarehetra Tena mila olona tsotra azo nitarainana tokoa aloha ny vahoaka Raha tsy izany dia izao zava-misy izao ihany no amin'ny ho avintsika. Vola kakafotra hono ka ny omaly tsy miova. Ary tena nianatra marina ianao mademoiselle Ka na nianatra aza moa tompoko rehefa tsy mahita asa dia izao Eny azakio fa mbola ho avy maraina izay heverina fa feno famiratana ho anao. Mama, dia serveuse ve no asa asainao ataoko
so mba tsy mety kosa ary. Izao Raozy tsy misy asa ratsy izany mihitsiny fa ianao no mitondra azy na tsara na ratsy. Na izany aza ve dia Ka io no hitako. Nefa toa tsy mampazoto anao indray. Tsy misy asa ratsy izany ho amantsy-andria. Rehefa misy hohanina kely aloha dia izay asa mba mingetsangetsana amin'izao fotoana izao, fa rehefa misy hohanina dia izay aloha. eny ary fa aiza aloha ilay izy? Etsy Analakely eo amin'ilay hôtely lehibe atao hoe Leticia. Mama, hôtely ngetroka anie io e. Ka inona no mahataitra Andria amin'izany e? Tsy izany aza ve ny tsara? Sa ireny hôtely mafiady tsy mahavoaloka raha marendray no tadiavin-Ndria? Sady izao tsara ihany koa ny ahafantaran'Andria fa namako be ilay madame Nicole tompony hôtely io. Dia ohatrina hono ny karama? Vonjeo aloha ny fotoana omeny Andria rapitso dia Andria mahita azy. Fa izao dia efa mampitandrina ary Raozy tandremo ny fiatsy sy ny fitondran-tena sa ho anala baraka ihaniko. Sy za ve zazakely? Ary ohatran'ny tsy faly Ndria izany ajanony ihany rehefa tsy mazoto dia mitadiava asa hafa fa tsy zakako intsony sika telo mianaka. Sady miantoka sakafo ny fofa-trano, ny saram-pianaran-dry Alvina. Tena tsy napoziko izany teninao izany ry mama. Ka ianao tsy inona mafoloka? Tsy mba ohatran'ireny zanak'olona rehetra reny. Ilozako ary aloha ianao fa andeha hamonjy ny efitranoko aho. Arono ary mama, fa amivina hoe Alvina vao tonga e. Amin'ny alatsinainy hono ny tantinina ny manatitra azy. Tena tsy napoziko mihitsy izany asa ataoko izany marina. Dia hanao asana serveuse izany ry Raozy toa tsaroako sahady ireny resaka ny fanaovana tany anaty fiarakodia omaly ireny. Mba tsy napoziko iny dindre mandeha iny ny olana dia tsy nisy hafahanay mihontsony satria na izana izy ireo samy tsy naka numerona telefonina. Tsy mandainga mihitsy ilay hoe solo fa tena tsotra lelehibeny dia isan'ireo zatovy manana diplôma ao mpiasa trano izany tendry Raoziko. Tsy maninona ki izany ambony foana moral. Tsy kelikely hita eo ihany izay atao. Sady efa mankaleo koa ty sermona ny mamy isan'andro ty. Manana anjanako aho izany. Raha teto mantsy izy izay dia efa nisangy sy namalyfaly ohatry ny mbola ho ela be izany alatsinainy izany Mandroso dia mipetrapetrahanao mademoiselle sa madama moa? Mety daholo re izay antsoina ho ahy tompoko. Ka inona hono ianao izay raha tsy mahadiso? Raozy no anarako tompoko. Ianao izany ilay hoe zanaky madame Lisy? Eny tompoko. Araka ny hafatra azoko tamin'ny madame Nicole tompony hôtely dia tsy mila mandalo testa intsony ianao fa avy hatrany dia mizatra asy e. Izany ve tompoko? Everiko mademoiselle fa raha izao fahitako anao izao dia mendrika anao izany. Nefa asa na hainao tsara ny asa ataonao? Eny tompoko efa nilazaindreniko tamiko. Iny ary alohan'ny zavatra rehetra dia tsara ny ahafantaranao fa izany sefo ato amin'ity hôtely Leticia ity. Dia faly mahafantatra anao izany tompoko. Za koa torako izany fa izao n'izy mademoiselle Rose raha ny hafatra voaraiko sy ny fomba fiasato dia misy fotoana mijanona aty ampiasana arakarak'izay ilaina. Nefa koa afaka mody rehefa avy miasa alina. Maromaro ihany mantsy ianareo no miasa ato ka tsy dia misy asa mandreraka loatra e. Dia misaotra indrindra re tompoko. Matokisa ianao fa hiezaka arak'izay mba fahalalako aho. Raha ny fahitako ny taratasy milaza ny mombamombanao dia azoko lazaina fa ianao izany no tena miavaka indrindra na eo amin'ny toe-batana sy ny bika aman'endrika. Indrindra moa fa ny mari-pahaizana anananao. Nefa na izany aza dia mitovy asa sy mitovy karama amin'ireo izay miara-miasa amiko aho. Ny zavatra toy izao indrindra tompoko no hatsapako fa tovo mafy ihany izay nandalina raha samy mitovy ihany ny asa ataoko. Mety ho marina izany nefa mety ho diso ihany koa tsy maintsy hita amin'ny fomba fiasa eny ihany ny nianatra sy ny tsy nianatra. Ary ny teniko aminao ety am-panombohana handraisanao ny asanao dia ataovy tsara ny asa ary maiza manome endrika sy fifaliana izay ampanaovina anao. Aza adino fa anisan'ireo hôtely lehibe indrindra eto an-drenivohitra ity hôtelintsika ity. Ary maro arak'izany ihany koa ireo olona ambony sy vahiny avy any ivelany mihaona eto izay manao fivoriana, miara-misakafo ato ka tandremo dia tandremo tokoa ny fihetsika manoloana azy ireny
Ary tsarovo fa tsy voaozina hiasa trano foana ianao fa rehefa hainao sy voafehinao tsara ireo dia lasa ho mpitantana anaty tompona hôtely mihitsy ihany koa ianao. Ary amin'izay dia tsy ho mpiasa intsony ianao fa lasa mpampiasa indray. Tena mahafinaritra aza ny teninao izany tompoko. Madokisa ianao fa rahako atsakany sy andavany daholo izay voalazanao rehetra. Ary tsy hanome fahafahambaraka ny madame Nicole amin'izao fandraisany azy zao Ka izao ary efa manomboka ny fianarana asan'ireo namana vaovao ary misy 5 mantsy izy ireo no niraisiny. Ka andao atoroko anao ny efitra natokana ho anao. Ndao ary tompoko. Ohatra ny lasalasa sainy izany anie ianao Ramsesy sa lasa vinany amin'ilay zazavavy tany anaty fiara? Iza moa ilay anarany teo? I Rozy? Tsy izay zazavavy rehetra hitany maso Solo no nazesendra tafaraka amintsika dia alasa saina daholo fa ity fihaonana androany ity no tena mandreraka. Fa inona no mety tena olana? Ka androany anie no afantarana na isika no mety ho kandidana tsia. Asa dino fa betsaka amin'ireo zanak'ampelezana avy any amintsika no sady manampahaizana ny manam-bola nefa ny fifandresen-davitra mangony fotsiny. Tsy misy atahorantsika izany. Ny vola ho ny taratasy, ny omby hena, ny tanimbary fotaka, fa ny ona rona, isika ro magnanona. Eny marina izany fa mila mitady hevitra ihany tsika Sola. Izany eo ihany fa ahoana ny fahitanao ireny resantsika omaly tany anaty fiara ireny? Hita hoe zazavavy nianatra izy ary tsy vitan'izany ihany fa mandinika ny zavatra hitany sy ireo zavatra nenany tany ambanivohitra tany. Akoatr'izany tovavy izy sady kolona no mitsikitsiky. Mahatatsangy tena mety dia inona ny tiany ho lazaina amin'izany rehetra izany Tsara ho raisina namana izy koa. Ka na ny misy azy sy izay momba azy aza tsy fantatsika ka ahoana moa ny fomba andraisantsika azy ho namana Solo? Marina izany satria na isika aza na izy samy tsy nisy naka telefônina. Ajanona ihany izany resaka izany izay etrena andrapita izao no eritreretina. Dia voaray asa soamantsara tao amin'ny hôtely Leticia ny tenako. 10 zahay no vehivavy ary 9 kosa ny lehilahy. Samy mahafinaritra daholo izy 7 mirahavavy fa Eliane sy Fleuris no nahasarika manokana. Saingy tsy dia asehoko loatra amin'ireo namanay sasany izany. Mikasika ny asa kosa azo atao tsara. Ny tena tsy zakako dia rehefa miasa alina ka misy fivoriana na fionana politika. Matetika ireny olona ambony eto amin'ny firenena ireny no mihaona. Tsy maintsy anisan'ireny mijanona foana miaraka amin'ny chef Rolf. Ny tena tsy tiako anefa dia ny fomban'ireo mpivory sasany mandrebireby sy manadala. Izany anefa ny nampitandremana hatrany am-boalohany dia ny fanajana ireo client ary ny tsy fanekena an'izay manadala. Inona dia zato mahavariana ary madomizely Rozy? Oay, chef marina. Mandinika ny décoration ataoko amin'ilay fivoriana rampitso. Ay ve izany fotsiny. Ity ary mombamomba ilay antoko politika ivory rampitso dia araho arak'ireo ny décorationnao na ny lamba latabatra izany, ny fonon-tseza, indrindra fa ireo voninkazo apetraka eny amin'ny table d'honneur. Ka raha ity antoko ity anie tompoko no jerena dia ny couleur jaune sy vert ny tena asongadiny. Ay, dia asiana orange kely satria hitanao ty. Ay, marina izany. Izy ary no tianao asaiko mijanona miaraka aminao manomana an'ireo zavatra ireo? Raha azo atao na ohatra mety dia aleo Eliane sy Fleuris. Sady zareo tsy niasa alina raha teo eno ary fa ilazako vetivety izy. Dia miasa alina ianareo 3 mirahavavy manao an'ireo ary izy 3 mirahalahy koa ampiarahako aminareo Fa mandehana aloha misakafo dia rehefa avy eo indray. Eny ary tompoko. Sefoa. Ahoana izay madame? Iza no nanao ny décoration tao ambany tao? I Rosy izy roa vavy dia misy ekipa maromaro ihany koa niaraka taminy. Tsara izany ary tena tsara mihitsy fa niasa alina nga i Rosy? Tena izay mihitsy.
Efa tamin'ny efatra tany ho any angery zareo vao navita ny décoration Dia efa lasa nody ve isa mbola ao? Ohatra ny efa miomakomana ivoaka izy madama. Ainganary vonjeo eo izy dia asevy manampy any ankizy aloha izy dia aleo izy aloha mijanona. Fa ohatran'ny tsy azokazoko mihitsy mantsy raha tsy eo izy amin'ity fivoriana lehibe androany ity. Aleo izy telo mirahavavy mijanona daholo ka. Tsy maninona raha mbola reraka ry zareo dia asevy matory kely aloha fa mifoha izy amin'ny 1 manampy ny ankizy manolotra sakafo. Voaray madama. Lazao izy fa mahazo roa andro tsy hiasana hono ry zareo manomboka raha pitso Tsy misy miova ny toromarika atsika toy ny mahazatra ihany. Tsisy mikoropadrobaka dia mitandrina tsara. Nefa azadiny mihitsy ny tsikitsiky manoloana ireo client fa ireo izy kosa manampy ahy eny amin'ny table d'honneur. Eny sefo Arabaina aloha ianao Ramsea. Teny efa napoziko ane iny fa ianao no ohatrany tsy natoko teny. Misaotra anao solo fa na eo aza mantsy ny fahavononana tsy azo ataony matoko tena loatra. Dia aseho ireo mpanao gazety sy ireo mpitsambana manao congrès national zany ianareo androany. Amin'izay eny amin'ny la grande Laetitia mihitsy no ataony fanolorana anareo. Hôtely 5 étoiles. Aza matahotra Ramsea fa vonina mihitsy aho amin'ny fakana ny sasy ny kamera hoentitsika mody. Ka ahoana aloha ny fahitansihan'izao posiko zao mety? Tsy misy io kianina zao Andaso aloha ty jaune kely ty no apetako eo amin'ny sisin'ny palitaonao. Zay. Ao zao monsieur le sénateur. Andao zay fa sotary. Adiseko koatra ny besakisangy Ary ny avy so mba tsy mendrika ny assistant. Na mendrika na tsy mendrika solo efa niaraka sika hatramin'izay ka tokony tsy hifanary. Andao fa mety zao Ok. Manampy manara-maso izay zavatra ilaindray mpivory ianao Rozy Eny tompoko. Ary tena betsaka izany mpivory izany sefo Tena betsaka mihitsy izy ireo. Zao ary dia antsona ireo kandidatsika ho amin'ny sénatorial isaky ny distrika ka izay voatonona aoka mba hitsangana. Tsy asiana tehaka fa any amin'ny farany vao miara-mitehaka sika rehetra. Efa ho vita izany fivoriana izany Rozy Tokony tsy miala lavitra intsony sika. Ary ino aza ato mahavariana anao sa reraka? Aleo mihitsy aloha isasa maso kely sefo Andiana ary anao sao taraika Tena le olona nitondra avy any soavy laka mihitsy ny hitako nitsangana teo iny. Tsy mandiso ahy mihitsy ny fijeriko Dia ahoana re izany? Lozy ty marina. Ahoana raha hitany manolotra sakafo eo aminy Andriamanitro, tena tsy nampoziko. Ary tena mpanao politika marina izy fa tsy laingany sady zany izy candidat amin'ny fifidianana sénateur zany. Tena izy mihitsy io ka. Jereo fa le chauffeur no maka sary io. Lozy ty marina. Inona re no ataoko mba tsy ho zano hanolotra sakafo eny? Fa manino ndry efa miandriandriana sefo fa misy inona? Nanino ndry no tomaly kendrika vetivety teo? Andao fa tsy maninona ka. Ohatran'ny saika narary zany fotsiny ny lohako. Mety reraka angamba ndry. Andao fa taraiky ataoko manolotra sakafo fotsiny no anjarantsika dia mody rehefa avy eo fa ny ekipa hafa no mandrafa ny décoration sy manasa ny fitaovana avy nampiasaina. Tena tazana be mihitsy. Tsy maintsy mitady hevitra tsy hanolotra sakafo eny amin'izay ireo lazaina fa candidat daholo no eny aloha. Tena lozy ty marina. Raha hitany eto dia lazainy fa mpandainga. Ary tsy iny mihitsy izy fa marina daholo ireny voalazako tamin'ny zareo mikasika ireny. Mody ilaza amin'sefo fa tsy dia en forme loatra. Amin'izay dia mba Iliana no saiko misolo ahy eny. Fa maninona ianao ty Rozy Hono asefo? Maninona kay raha mba Eliana aloha no asaina misolo miaraka aminao eny amin'ny table d'honneur fa ohatrany tsy dia salama loatra ako. Ay, andao fa tsy maninona izany. Andao ary dia azadino fa tsy maintsy manara-maso izay tsy ampy ianao
Andao aingana Relianina. Ndao ary. Dia inona kiny fandaharam-potoanandria amin'ny farany herinandro? 2 andro be izao ne no tsy asany? Tsy dia manana fandaharam-potoana matipaika aloha raha izaho e. Ialvinina koa ity mbola tsy tonga dia ka mivoaka. Angamba kia maki boky ato an-trano no ataoko a. Fahono a? Mihaino Andria. Ohatry ny nahita fihetsika hafahafa tamin-dria nikeo iny a. Fa nisy inony? Ndry ve moa kia nafenana an'izany a? Efa niraisiko solon-dravavy kia any ianareo sy Fleuris. Fahoana e? Nohy tsara ary fa ambarako amin'ireo tsy misy miafina. Dia ahoana? Fa aleo aloha dia hotsoriko amindry fa tsy nisy zavatra hafa mihitsy teo aminay a. Angaha izy sy laza mihitsy hoe mangidy ny mangahazo amidiny e. Tsy maninona izay filazandry fa izay. Na telefona na adresy samy tsy nisy nak'izany izay. Fa ny hoe izy manao politika izay indray aloha dia fantatro satria nambarany tampoka. Ka inona moa izany matahorandria ka tsy hanatonan-dria azy? Tsy tiako e. Nefa dia milaza amindria fa mety ho chance ao andria ny olona iny a. Fa adino sahady ve ny fitsipiton-drantena ao am-piasana fa tsy mahazo miaraka amin'ny client? Sa ampidirin-dry amin'ny Claude tsy atonona? Inona ary tia mora miakatra ity? Raha izao ampitonina ny teniko dia dinio tsara. Aiza no alalan'ny ao am-piasana fa miaraka nareo? Angaha moa sady dia voatery tsy maintsy hoe ao no ionany. Hotely maniry ohatry ny anana eto Antananarivo ity. Tsy mety ankizy izany a. Aza ampidirin-dry amin'izany a. Ny tsy fantatra fotsiny aloha dia ny hoe efa manambady ve izy? Izay koa mbola tsy fantatra tokoa. Ankoatr'izay rehetr'izay olona tsy hipetraka eto Antananarivo izy fa any Ambositra. Dia izany ao rary fo amin'izany eo. Izao Rozy a. Tsy hampiditra andria amin'kizo a. Aleo aloha hisaraka isika dia dinio tsara vao manapa-kevitra. Ny olana fotsiny dia tianareo tsy mifanome contact ity. Ao an-trano foana kia raha misy ilain-dria. Mandeha na mandeha fa hariva ny andro. Eny ary, mandra-peo indray. Ndao aloha hividy izay sakafo hohanintsika raha-pitsy dia avy eo makeny anarakely mijery ilay kiraro tadiavin-dria. Tena mafana be ny ry mama izany andro izany e. Aleo rangavy dia hoeny Analakely aloha. Izay vao mijery ny laoka. Na nilanjana nineraka ny titana ny tiako ohatry ny anahirana. Ndao ary raha izay no hitanao fa mety e. Solo ahoana ramose? Tsy ilay zazavavy niaraka tamintsika avy any Ambositra be miaraka aminao Olindy? Tena izy marina iny ry mandrava. Ka ahoana ho arahantsika avy ato aoriana ve? Alefa somafimafy kely aloha fiara e. Dia ajanony rehefa tonga alohany. Dia aleo hivoaka monjy azy. Eny ary tokoko. Iza koa ary izany fiara mitady andony izany? Fianareo ve rano tsy mijery samy tapiny inona amin'ny masonareo a? Miala tsindre madama. Tsy andonanareo izay korika. Monsieur Mandrava, manahoana ianao? Tena miala tsiny mademoiselle. Nahitanao avy lavitra izay dia nanao izay mba fomba ahafahana mihaona aminao. Tsy maninona e. Fa iza moa ianao? Fa izy io Rozy a? Izy ireny no nitondra avy any Ambositra ry mama. Hay dia efa misy toy izany indray a. Ohaty maina akory ny ravina ny hinanana dia efa ampitsiry indray. Fa inona koa ary tsy ataony mama? Ka hitako. Nisy resaka hafahafa indray izao tany anaty fiara tany dia izay no ifanenjehana eto Antananarivo eto. Ndao andefa mainky e. Mbola mamerina fialatsiny aminao re madama. Tsy marina izany ka. Fa nahita fotsiny izay dia mba mijanona. Tena menatra an'ity olona ity mihitsy marina. Inona re no ataoko e? Izao mama, andraso kely vetivety aho fa hiresaka aminy dia lasa sika avy eo. Ary malako fa lasa lany andro eto fotsiny. Tena miala tsiny re ramose. Izao e, aleo manaraka sika mihaona fa tsy mahamenatra ny oreniko mihitsy ny tabatabana ho eto. Ity ary ny carte de visite dia antsoa rehefa malalaka ianao. Dia mbola mamerina fialatsiny a? Zaza ny tena miala tsiny aminao. Menatra be anao a. Izay fa veloma ary ianao e. Veloma ary e.
Tena oatra ny endana be ilay olona miaraka amin'iny Ramse. Reniny ve iny? Angamba ndraiky fa tô miantso azy hoe mamy izy io. Mahasitrika tokoa zany raha olona solo a. Aleo koa hijanona any raha izany. Izay fomba atrehantsika ny fifidianana aloha no atrehana tsara. Marina le zany nefa tandremo ro mandrava. Tsy afaka iloloha rano siny sika. Zaho ny tena antonasa indray no voditreto. Ity mbola tsy fantatra na voromanga na vorondolo. marina zany andao ary aloha anangy Rozy fa izandray moa iny olona iny. Tena tsy fahindraha mihitsy nareo reto ka. Tena mba marina e. Zao kosa lory mama. Zazakely akory ka tsy andinika ny zavatra ataoko. Zazakely? Zany ihany. Aiza nefa zao nefa rano? Eny ary, tsy amaly anao tsony fa niany mba iangaviako anao angamba de oka mba tsy de alaina baraka toy ireny eny an-dalana. Ataovy ihany ary. Zaho moa no aninona? Ianao ne no izaka ny ataonao e. Sa mbola tiana hiampindray Alvinina? Misaotra fa ampy izay. Mbola veriko aminao farany Rozy fitiavany Madame Nicole anao nandraisany anao hiasa ao ary tokony ho tsapanao fa tsy mitovy amin'ireo namanao mihitsy ny fomba hitondrany anao. Mba mieritrerety e. Solo Eny tompoko, mitady ainga anao ro mandrava. Izao letsy andao aloha tsika monjy eny amin'ny coprime iresaka ny fanatotana ny bulletin de avy eo ateriny seny an-trano. Afaka mba mivoaka kosa eo aorian'izay Eny ary tompoko. Allô? Eny tompoko mandrava ihany menanao? Manahoana ianao monsieur Mandrava? Mademoiselle Rose hoe zany Izy indrindra tompoko. So mbola miasa ianao na? Tsika afaka menanao mihitsy aho. Tsy haiko re tompoko fa tena menatra be anao te alatsiny aminao nefa aiza aloha ianao zao mba tsy miasa de ato trano moa ndreniko lasa namonjy fety. Sabotsy moa androany ka afaka mivoaka ve ianao de izaho koa ne mba te hiaona aminao ohatra napalahelo be ahy ianao ko. Aleo ary amin'ny tolakandro de eny amin'ny zaridaina ny commune miona. Tsy maninona fa tonga eny ary ahy fa amfiry. Aleo amin'ny 3 zay fa sotratra ny mamaketo indray fa efa ho avy ihany izy zay. Eny ary mandra-piona ianao. Manova ny programa antsika ve tompoko sa? Tsy de tokony hanovaka mbola amin'ny 3 ane ny fotoana le Mademoiselle Rose ane ny antsiteo solo Ay kosa. Nefa re tompoko aoka tsy anakorana ny asantsika ny olona iny. Aza matahotra De ahoana zany zao? Andao aloha monjy an'ilay fotoana antsika de misakafo any amin'ny hotely tsy jase de ateriny seny Analakely avy eo de sendray mafaka mihodina. Ndao ary tompoko. Manatiny ity marina tsy midobodoboka be zany foko zany. Raha sanatria moa zany ka fantany fa miasa ao amin'ny hotely ny Voriny de inona ny tokony ataoko? Tsy fantany zany de nefa io mipetraka io izy solo Tena tsara mihitsy ty Rose ty Ramse Sady avo ny vaventy. Ny volony lava raha teo de vao maika manome endrika tsara azy. Saingy raha miresaka fitiavana aminy zao ianao de mety ho lazainy fa manararoatra azy. Raha izany tokoa moa zao no fiseho androany de ahoana hoy Diny ho tsara aloha Aza adiny fa tsy olon-tsotra akory ianao fa olona mpanao politika. Na zavatra kely tsy misy dikany de mety efa ho avoakan'ny zalahan-gazety na amin'ny radio. De inona no fiantraikan'izay? Tena tsy nanenenako mihitsy aloha hatramin'izao nandray an'izay mpiara-miasa amiko Rosolo. Matoky an'se aho nefa matoky izay ihany koa Tonga sika. Tsy aleo ampidirina ato anaty fiara izy. De zaho mandeha. Eny ary. De ahoana zany fotoana tsy jase rehefa avy eo? Aleo avy de any an-trano Manahoana mademoiselle? Manahoana ianao? Midira ato anaty fiara fa tsy de tsara ny miresaka ety ivelany ety Ka ianao aiza?
mbola misy dia aleko fa aza mieritreritra ianao hoe mandra-pioana dia masotoa. Midira fa tsy misy tokony ataonanao mademoiselle. Manahoana ianao? Salama tsara. Miala tsiny re tompoko raha... Izao raha vao manonona tompoko foana ianao dia lasa misy elanelana be mitsika. Tsy maninona mihitsy izany. Azonao atsoina amin'ny anarako Eny ary, nefa tsy kelikely angamba fa tsy dia voatery ho izao Dia ahoana tena miala tsiny aminao alo fa tena tsy mety mihitsy iny nataoko iny. Tsy voateny be ve ianao izao tany an-trano tany? Efa tsy dia atao ataitra intsony ny toy ireny fa ny aneho an'izany fialan-tsiniko izany aminao no tena niantsoko anao. Eny ary, efa samy niala tsiny izany tsika ka aleo avalinany izany. Fa ny zavatra mba manitika tiao dia... Mikasika n'inona izay? Na nahoana ilay asa hitan'ny mamanao anao? Efa manao fizarana asa izao ka? Izany dia ahoana? Mety sy mifanaraka amin'ny maha-paizanao ihany Eny eo ihany aloha saingy... Saingy ahoana Rose? Izay aloha no hita dia atao Arak'ireny resantsika teny ambony fiara ireny tsy misy asa ratsy izany. Ny fahaizanao manaja azy ihany no zava-dehibe. Inona no mahatonga azy hiteny toy izany? Sanatria ve dia fantany? Ary toa lasa nangina tamiko izany ianao? Tsy haiko fa ohatran'ny manana anjanako izany ako. Satria efa miteraka ve ianao Efa 12 taona izy. Any izy any tovolahy kely mavitribitrika izay. Ay ve? Nefa raha ny toe-batanao izao dia ohatran'ny mbola tsy niteraka mihitsy dia aiza izany izao io zanakao io no hoe manana azy ianao sa any amin'ny rainy? Lasa nalan'ilay rahavavin'ny mamako nanao vakansy dia pakany aminy izy dia rapitsony vao tonga. Izany anie ohatran'ny tsy hahalany andro mihitsiko. Ny tsy mazava amiko Rose dia maninona no hoe mipetraka ao amin'ny reninao ianareo mianaka? Lava be ny tantarako raha ho tantaraiko aminao ary tsy hafeniko aminao fa izany no tena antony mampasiaka ny mahamamiko toy ireny. Tena vao mainka tsy mazava amiko izany. Zaho tsy dia hitondra tombontsoa ho anao ny fitantarako an'izany. Ny azoko lazaina angamba dia heverin'ny reniko fa ditrako no nahatonga hanana an'ilay zanako. Nefa izy eto amin'ity tany ity moa tompoko no ilaza fa manana ny fahalavirariana tanteraka. Marina aloha izany Manaiky ny atsoko raha ohatra ka izay no heverana azy. Nefa amin'ny maha olona dia mety mba hanana ny fahalemeko ihany koa. Dia isaky ny misy zavatra taratra amin'izay ataoko ve dia ilazana fa heverina amin'izany toetra efa nahalavo azany Marina tokoa fa mety tsy hitondra tombontsoa any ny fahalalako izany raha toka tsy nifankafantatritsika. Matoa nefa ny ao anato izao tsika Rose dia tokony ho afaka hifampizara ary... Mety lasa loloatra angamba ny fitantarako taminao. Nefa heveriko fa ho fierovako tena dia ny meloa amin'izay mety ataonao amiko ny fitantarako anao an'izany. Tena tsy napotriko mihitsy izany tantaranao izany na dia mbola heveriko aza fa ho ampahany ihany aza. Mety mba ho afaka hiaona amin'ilay zanako be aza izany rehefa tonga izy Tsy dia misy antony tsy hahafahanao mihaona aminy. Saingy be fanontaniana sy adikadina be izay izy na dia mbola zaza 12 taona aza. Mahatsapa an'izao fomba fitsaran'ny mama izao koa nefa izy ka tsy fantatro izay fomba heverany ny fampionako azy aminao Ary ohatrany mbola tsy voalazanao tamiko ny anarany Yalvin Johnson anarany. Ohatrany ahatsirovako an'ilay tovolahy kely mpilalao film malaza izany anarany izany. Safidy ny raisiko nanome azy io anarany io. Satria mety izany ve no anarany rainy Tsy misy idirany amin'izany fa mba tiako fotsiny satria nanaraka tsara iny tantara iny koa. Ilay hoe namorona pas de prix? Indrindra. Ary ianao mba nanahoana ny disin'ny fivoriana nataonao? Efa vita tokoa ilay fivoriana ary manomana ny tetika aderitsena amin'ny fampelezan-kevitra sisa. Fa taiza nareo no nivory? Teny amin'ilay hôtely lehibe antsoina hoe Grande Laetitia. Efa tamin'ny firy izay vao nirava. Tena alina. Tsara izany. Dia any Ambositra moa izany ianao izao no hilatsaka senatara? Raha ohatra ka sitrapon'Andriamanitra. Raha mbola tany nanomboka ny fampelezan-kevitra dia tsy maintsy nanampy anao. Saingy efa tia tsinonako. Ka naty aza anie ianao afaka manampy afoana Dia amin'ny fomba ahoana?
mbola ho ambarako aminao amin'ny manaraka. Fa ny zavatra tiako ambara aminao farany angamba dia isaky ny weekend ohatr'izao foana aho vao mba afaka mivoaka, fa ny andavanandro dia miasa. Eny e, tsy manindro izany fa afaka mitsinanao ny aho e, rehefa miravoriny ianao. Tsy an, tsy tiako satria mahafantatra tsara ny reniko ilay tompon'ny orinasa esako. Eny ary tsy manindro izany, efa midimy latsaka kely izao sao tokony ho ateriko amin'izay ianao. Angamba eny tsara lalana eo akaiky ny polisy aho no apetraka ao dia mety ka. Andao ary aloha mba hiaraka hijery lasopy tsika, izay vao manatotra anao eny aho. Tsy maninona nena tsy misy an'izany azy e, sao dia manahirana anao izany. Raha ohatra ka nanahirana azy izany dia tsy niteny izany taminao aho, fa andao fa tsy impiry mba hiaraka ohatr'izao tsika e. Andao ary e, fa na izany aza dia misotra betsaka tamin'ny nanaikenao ianao tamiko rery mandrava. Zava-dehibe tamiko ny nahafahako nizara taminao ny navezatra tato amiko. Tsy misy tsara mihoatra an'izany e, ny fahafahantsika senao ny fampizara no tena zava-dehibe. Mahafinaritra ianao. Satria nahoana no ahafahana miteny an'izany dia efa ho ampy itenenanao an'izany sady hoe fotoana ny aonantsika e. Mora hita ka, tsy voatery andro fotoana ela izany fahatsapan'izany. Amiko dia ilay fotoana voalohan'ny aonan'olon-droa ka ifampiresahana iny no ahafantarana ny toetrany, fiatsaram-belatsiany sy sisa manaraka. Tena manaiky anao aho Rosa. Eny ary tsara raha mahatsapan'izany amiko ianao fa izay antony aloha ny mbola tsy fantatra. Fa oviana aloha izany ianao nidina any Ambositra? Ohatrany somary mbola mijanona maritraritra eto aho satria mbola betsaka ny zavatra ho karakaraiko fa efa misy ekipa manao terrain ihany ka. Mivavaka ho anao mba ho tafita ianao. Rehefa tonga izany fotoana izany ka lany ianao dia mba jereo ihany ireo tantsaha mavilamby ireny e. Raha olona zatra ny aina tany ambanivohitra Rosa dia tsy hanadino azy ireny mihitsy. Ary eo no anekeko an'ilay teninao hoe misy ny olona mamboly toetra rehefa tia hazo izay tadiaviny. Na izany aza nefa dia tsy maintsy iseho ihany izany toetra mety tsara velatsy izany any afarany. Araka rehefa nambarako anao tany anaty fiara, haiko tsara izany fiainana eny ambanivohitra izany. Haiko ny fiainana tantsaha, zanaka mavilamba mantsy ato aloha e. Saingy mba niezaka na dia tsy lasa lavitra aza. Toa anao io ihany koa aho, ianao aza mbola manana diplaomako. Manetry tena be loatra indray ianao izany a. Tsy mety izany fa manjary ararotiny ianao. Ka raha mba ireo olona tsy dia misy mpijery eo moa no manararoatra tsy dia mampaninona fa raha ny mifanohitra amin'izay kosa tsy mety. Tonga isika eto no hinana lasopy tsika. Mety aminao eto? Rehefa hitanao fa tsara dia mety amiko koa. Ndao ary. Bonjour Rose. Manahoana ry? Nanahoana ny farany herinandro? Mino kosa fa nafinaritra? Amin'ny ampahany ihany. Fa ahoana koa izany? Mandreraka kia. Anga tsy tafahoana mihitsy nareo sy ilay olona sa nisy olana? Ny hoe tafahoana tokoa zahay ary tena tamin'ny fotoana tsy napoziko. Saingy hitandry ihany e, araka ireny efa voalazako tamindry ireny ny fomba nananako an'ilay zanako. Tsy mazava amiko aky izany a. Niaran-tsena zahay sy mama dia kay tazan'ny zareo nijanona izy ary niresaka tamiko. Ahoana ho indry ny tabatabany mama? Zany io? Tena nahatsiaro menatra azy mihitsy aky a. Dia ahoana nefa ozy izy? Izy indray aza nialatsiny tamiko. Gravy marina aky izany a. Dia aiza izy izany amin'izao? Nomeny ihany numéro-ny telefaoniny tamin'io izay nio dia niantso azy maly fa mba tsy tao an-trano mama. Dia nifanao fotoana izahay maly tolakandro. Dia ahoana? Nilamina? Eny azo atao hoe nilamina. Izy koa moa azo lazaina hoe tsotra e, tsy dia sarotiny loatra. Dia ahoana izany ny tohiny? Ka inona moa ny tohiny andrasandry amiko e? Nentin'inona lasopy aho dia nisaraka izahay noho ny avy eo. Fa tsy misy resaka fitiavana ve izany teo aminareo e? Eliana, tsy mandangy amindry aho. Hatramin'ny nahafantarako azy ka hatramin'izay omaly izay dia mbola tsy nisy an'izany resaka fitiavana izany mihitsy teo aminay. Matahotra kia sao atandro fitery ronono eo ndry? Tsy mamaky aky izany a. Raha tolotry ny anjara ho ahy izy dia tonga ho azy eo ihany izany. Nefa ndry ve tsy mahatsiaro na mahatsapa ho latsa-pitiavana aminy? Tsy afeniko aloha fa vao niona tamin'ny voalohany tamin'ny zareo nitondra iny aho dia
nahatsapan'izany e. Mahafinaritra ano miresaka aminy. Tsotra somary be vazivazy izay izy. Fa ny olana amiko anie raha misy izany re Eliana dia tia asantsika ity e. Eny e, izay aloha nefa na izany aza angamo dia hijanona mandrakizay ato isika. Mbola manoro hevitra Andry ihany a. Aza antosirana raha hitandry fa fahasoavana na anjarandry mihitsy ny hiaraka aminy. Hoy teo ihany akia. Malaky angenareo raha jeren'ity zavatra mandeha amin'ny tele ity e. Fa inona nefa izany sefo? Hitanareo tovolahy manao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety io? Teny Mandravy io. Ie, fa izy io? Anisan'ireo rotsaka ho kandida amin'ny fifidianana senatera izy. Ary malaza ho manam-bola sy tiany olona. Ary tato amintsika anie no nanao fivoriana fanolorana azy ireo ny antokony. Asa natadidinareo eny? Ie, tadidiko mihitsy. Tsy vao tamin'ny herinandro ve iny? Tena marina izany. Mba ataovy mafimafy kely hoe sefo. Fa inona no mahavariana anareo eo amin'ny tele eo e? Mijery io tovolahy io izay madama. Tovolahy rehetra mandeha amin'ny tele io ve dia mahavariana e? Fa manaraiky ny asa nge izany e? Ka io anie ilay tovolahy natolotra ho kandida senatera tato amintsika iny e? Ay, ilay tamin'ny herinandro ve? Izy indrindra. Mba ataovy mafimafy kely ary hoe? Nametraka fanontaniana tamiko nareo teny hoe matanjaka ny mpifaninana aminao, indrindra ny ara-bola sy ny ara-pitaovana. Aiza ianao amin'izany ary iza ny mpanohana anao? Dia tsotra ny valiny e. Ny lafin'ny mpiara-miasa aloha dia efa betsaka ireo namako avy anam-pitan-dranomasina no avy eto tsy ho ela. Hanao tombana ny hoentomanana sy ny terrain iasana, ahafahana hiarika ny fampielezan-kevitra. Ny fitaovana kosa dia efa vonintsika na fiarakodia na fiaramanidina tahaka ny helikoptera na fiarakodia madinika mialatsindrina ohatra ny fahatsoana, fa ny tsy azo atao ambany zavatra dia ny olona. Satria na eo aza ireo fitaovana sy voly ireo, raha tsy mahay mifandray amin'ny olona ianao dia tavela. Indrindra zany ireo izay heverina fa ho madinika indrindra sy reny mavomavo lamba eny ambanivohitra ireny. Ireny mantsy amiko no voalohan-draharaha. Tena imandrava tokoa io. Maninona ary azany ohatra ny mitady ho fanina. Eliana. Hoay, fa maninona ndry? Ohatray. Rosy fa maninona ianao? Ohatra ny fanina? Eto hainga anaty amin'ny efitrano aty aloha izy akaina kely. Fa angady nanao zavatra nandreraka be tany an-trano ndry? Tsy maninona ka, oka hipetraka kely fotsiny. Tsy mety izany. Eto izy ry Eliana. Angala ronono kely ange izy ry sefo a. Eny ary madama. Ao aloha matory eto ambony fandriana eto ndry. Fa naninona vetivety teo re? Iny olona nanao valan-dresaka iny anie ilay olona e. Ilay naona tamin-dry omaly ve? Eny akia. Rozy a. Dia inona akia no misakana ny tsy arahindry aminy? Sady hita hoe manam-bola, tsotra ary tena mety ho lany amin'io fifidianana io a. Izao a, aza siana fisalasalan-tsony. Sarotra be izany re Eliana. Tsy mbola fantatro tsara kory momba azy rehetra dia ahoana koa ny arahako aminy. Tsy fantatro na efa manambady izy na tsy. Ka mila fantarina aingana izany. Fototra eo ndry a. Marina e. Efa mba nanao ahoana ianao izay? Efa tsy dia maninona ka. Reraky ny nandehandeha omaly hono izy sefo a. Na izany aza mila mitandrina ihany a. Tiary aloha ny ronono sotro e. Misaotra tompoko. Dia nisahirana tamiko ery nareo. Tsy misy tokony hisaoranao izany. Fa izay marary ange hoy ny andrianiny e. Dia izay ary aloha fa ilaozako vetivety nareo roa a. Eny ary tsy ela izay dia tonga any sefo a. Dia ahoana ki? Inona no tokony atao? Tsy haiko. Mila manao dingana amin'izay isika. Sao tara. Izy koa ane mety mba miandry izay ho fihetsiky indry e. Zaho aky voatsapaka fa ohatran ny tia azy koa. Tena tia azy fa tsy ohatran ny tia azy fotsiny izany e. Aza terena tsy tia izay tiany ny fo. Anenena indrina io amin'ny farany. Dia raha hiaraka aminy ary
Tamin'ny fionanay farany teo aza dia nilaza izy fa azony atao ve hono ny tsena aty ampiasana. Inona ary izao no tsy nanekendriana izany? Ndry teo hatramin'ny tapoka. Dia aseho aminy izany fa mpiasa trano ato amin'ity hotely Letisia aty a. Ka angamo rehefa mpiasa trano dia tsy mahazo mity olona toa azy ireny e. Izy olona ambony, manam-bola, manao politika ihany koa. Isaky ny mietsika ny tongony na ny fiarany dia arahan'olona maso. Ny mpanao gazety miandry izay olona zainy. Na dia fihetsika kely fotsiny aza ne Reliana dia mety hanimba zavatra be eo aminy e. Fa tsy diso kosa izy raha mity olona iray izay tiany. Tsy mandahan'izany a. Fa ahoana indriny ahitan'izany amin'ireo mpanao gazety hivoaka isan'andro ka ilaza hoe le mpanefoefo sy olo malaza antsoina hoe mandrava. Kandida ho sénateur dia ny tiana mitiza zavavy iray mpiasa trano amina hotely iray eto Andrenivohitra. Tena milaza mindria fa avy dia vitany aminy. Marina ihany aloha izay e. Ka tsy tiako ho zaho mihitsy no hanimba azy amin'izany tanjony izany. Ary aza adino indrindra Eliana fa ireo mpifaninana aminy dia tsy maintsy miandry izay fihetsika kely izay hanaratsiana sy amtehana azy. Andraso aloha fa maneno izany telefonako izany. Tena izy ity. Akatony aingana aloha ny varavarana. Allo? Manahoana Rose? Salama tsara fa ianao no... Vao avy nanao mpalandrisaka tamin'ireo mpanao gazety ato eo? Ie, hitako iny. Dia ahoana mba fahitanao azy nety ve? Nety ka. Fa rehefa miona indray sika dia manoro hevitra anao indray fa tafita aloha no mikasika an'ireo madinika. Ka ilay resaka sy ilay torohevitra misy anie nivosika teo iny e? Tsara fa tohizo. Mino aho fa mbola mety hisy torohevitra tsara atolotra ho ahy. Ny mba tiako ho fakafakainy izao dia mikasika an'ireo tanora miasa trano e. Na reny zazavavy miasa amina hotely ireny. Ahoana ny fomba eritreretan'ny tomponina hotely azy ireny na ny fomba itiretiny azy? Ka aza miaotra indri fa valotsotra e. Ka ahoana no ahafahako manao an'izany? Mba miangavy moa raha azonao atao e. Tena ilaiko avalandrisaka manaraka mantsy ny mikasika an'izy io. Iny ary monsieur le sénateur? Dia izao raha pitsatoandro raha afaka ianao dia mba manasanao ahy. Anasa ahoana moa? Tsy izany mantsy fa misy efa tonga eto an-toerana ireo namako mpiara-miasa amiko avy any ivelany dia hisakafo eny amin'ny grande milice izay. Ka maninona raha mba miaraka amiko ianao? Tena tampoka be izany ka. Tsy ampy koa ny mpiasa atao aminay dia mety tsy ho afaka. Moa hitanao ihany fa mbola tsy ampy iray volana izay no nidirako tato e. Ataoko moa izay mba afahanao Rose. Tena tiako ny araka aminao nefa ohatrany tsy metiko. Izao ary mirava amin'ny firy ianao dia tsy haiko raha hariva. Misy asa maika enjehana izay anio hariva. Fa raha mety dia aleo rapitso dia andrasako eo amin'ny grand milice ianao amin'ny enina. Eny ary izay izany dia efa mipampihomaniny reninao fa ateriko ianao any amin'ny sivy alina any. Ao ary fa hiezaka ilaza aminy Mandram-piona Rose. Tena grave be Rose izany zavatra sainy ataondry izany Fa ny tsy fantatro ho akidy ny hoe so fantany ary fa miasa aty amin'ny hotely Za kosa aloha tsy mino fa hita kosa hoe ilainy amin'ny asa ataony dia mba mangataka ny fanampindry izy. Dia ahoana? Ka izay fantatry indry izay hita indry lazainako. Raha sanatria moa izao ka fantany madame Nicole aky dia ahoana? Sarotra be izany aza-paritaka fotsiny fa aleo sika telo vavy ihany aloha. Ary sefo? Efa hoe tsy mety ho azy izany. Avelao aloha andeha amin'izao. Andao hiala tato amin'izay aloha. Tena mbola betsaka ny asa miandriko. Nataoko fa dia tsy ho tonga ianao Nahoana kosa moa tsy ho tonga e. Sarotra be izany mamitaka olona izany. Ka aiza ary no andehanantsika? Aleo sady mandeha no miresaka sao tara hariva ianao? Efa nilaza tamin'ny mamany ahy Dia ahoana ho izy? Mba tsy niteny izy fa hoe efa lehibe ianao ka izay fantatrao fa mety dia ataovy. Fa hono Mihaino anao maninona raha vidiana izay zavatra hoantsika na hosotroina dia atao anaty fiara ihany no miresaka? Tsy maninona raha izay no hitanao fa mety dia omeko anao ary ny safidy amin'izay zavatra ho vidiana. Tsy manan-kevitra fa omeko anao ny safidy azy. Tiako fotsiny raha misy zavatra somary mangatsiaka. Ok ary.
mety aminao eto Ie, fa ono a mba nakay solony tsy niaraka taminao. mba nasaiky niala sasatra izy reraka loatra nanomana an'ireo conférence de presse nataoko izy de mba matoritory mijery film ohatranao le ry fa ono a Rose Ahoana? mbola sy tonga angala zanakao Efa tonga izy saingy tsy afaka miaraka zahay zao satria mbola avy niasa. marina zany ka sady mihinana antsika no miresaky Tsara be le fisehoanao tamin'ny télé tena hita hoe mpanao politika malaza. Ny zavatra tsy ampy dia ny filazanao ny dingam-piainanao mba ahafantaran'ny olona fa tsy kisendrasendra raha toa ka tafapetraka amin'izay toerana tratrarinao ianao. zany tokoa ohatra tsy takatro indray zay Asa aloha fa fomba fijerin'olona tsotra ihany eny mbola misy maromaro tsy maintsy iverenako resana amin'ireo mpanao gazety royal moa azo matatra ianao fa tsy maintsy tafiditra amin'izay resaka mbola ataoko ty sosikevitra faharoa ty fa ono a Rose de sanatria ve de ho diso raha mamerina ilay resaka indray andro iny mikasika ny hoe rain-janako ve? ka zay indrindra Satria misy zavatra tianao ambaramiko fa sakanao anao tsy fahafantaranao an'izany tena tsy afenitra anao Rose fa lasa te hitanao zany foana te resaka sy te hienony torohevitra avy aminao. Nefa za mahita hoe tena sahirana amin'ity resaka politika ity ianao. Eny tsy laviko izany fa ny tsy fantatrao kosa dia manome korazy foana ny fieritreretako hoe eny ianao na ny fisianao eo amiko. Asa aloha azoko lazaina anao no mikasika an'izany fa ny hoe hitondra soa anao sa mipalahelo anao ny fahafantarana an'izany. Afaka mandanjalanja an'izay ataoko manoloana an'izay filazanao izany Eny ariko fatadidinao moa le teniko farany taminao hoe mahafinaritra ahy ianao. Eny tadidiko iny saingy nilaza taminao kosa hoe tsy mbola tokony ho ampy hahafahanao milaza zany amiko ny fotoana ny aonantsika. Tsy dia mifanalavitra anie izao sy ny tamin'iny za aloha ary ny tokony anontany anao. Apetrao ary fa vonina maly ny fanontanianao ahy. Ny olona rehetra mpanao politika ve mety ho lany amin'ny toerana ilatsahany io raha ohatra ka tsy mbola manambady na efa manambady fa miaraka amin'ny olon-kafa? Fanontaniana misy fandrika noho ny mpanao gazety anie izany fanontanianao izany Fa inona koa ny fandrika amin'izany? Raha avy dia valiako ary dia hoe mety ho lany izy raha ohatra ka mbola tsy manambady ka mahay mametraka ny tenany amin'ny fahamatorana. Fa ilay faharoa kosa aloha tsy ho valiako satria tsy mbola nandalovako. Tsy mbola manambady zany ianao raha izanoko? Mazava aminao. Fanontaniana manaraka ary? Eny tompoko. Mikasika an'ilay sosikevitra nangatahanao tamiko momba an'ireo olona miasa amin'ny hôtely. Tadidiko iny. Inona kay izany no azo ikilasiana azy ireny raha ohatra ka eo amin'ny sehatry ny fanambadiana na eo amin'ny sehatry ny politika? Raha ny hevitro dia olona toy ny olona rehetra izy ireny afaka maneho ny safidiny tokony hanana ny zony fa tsy ho terena anaraka izay sitrapondreo mpampiasa azy. Ary raha eo amin'ny sehatry ny fitiavana? Raha izay indray kosa aloha dia toatra misy fomba fijerin'olona azy ireny hoe azo atao amin'izay fitiavana azy izy, azo vidiana vola, tsy dia misy lanjany loatra raha ny fitiavana jerena izay no tiako tenenina. Dia ianao ilatsaka ho vidiana senateur io izany mitovy hevitra amin'izany fomba fijery izany ve ianao? Amiko kosa aloha rehefa olona dia tokony afaka maneho fitiavana sy maneho amin'izay fitiavana izay amin'izay olona tia. Zaho ary ny sosikevitra ho anao. Rehefa manao famelabelan-kevitra amin'ny mpanao gazety indray ianao dia lazao mazava toy izao ilazanao amiko izao io hevitra io. Dia ho tsaroanao fa na tsy izy manontolo aza dia hiandany aminao ireny mpiasa trano sy mpiasa amin'ny hôtely ireny. Matetika mantsy dia tsy miala eo amin'ny hôtely io izy ireo rehefa tsy miasa. Fa taiza aloha nahazoanao ny fanadihadiana io Tsy afeniko aminao fa raha vavan'ny mamako ny tompon'ilay hôtely nivorianareo farany iny ary izany nasainy ny tantana azy. Izy kosa matetika no mandeha any ivelany dia isam-bolana vao miverina. Ay ve tsy naposiko izany. Io izany ilay asa nambaranao tamiko hoe hitany mamanareo? Ie, fa zaho rehefa tia velany no Rose ny fiantsonana fa rehefa any amin'ny hôtely kosa dia Nicole. I Rose Nicole mantsy ny tena anarako Ka naninona tsy mba nahitanao mihitsy aho nefa
impiry izay no fa nivoroteny aminareo teny? Sarotra be satria misy ny azoko atao dia misy ihany koa ny tsy azoko atao e. Ary miezaka koa ary mba tsy dia ho hitan'ny client matetika satria hitanao ihany e. Eny ary mazava be izany mademoiselle. Ka hiverina amin'ilay fanontanianao tany aloha ary araka nefa fantatrao dia tsy mbola manambady nefa mananjanaka anankiray. Azonao ve ny tiako ambara? Azoko ka. Rosia, fa inona izany no ilazanao fa tsy tokony asoany fa afantarako an'izany? Sarotra be ho an'ny olona toa anao izay hipetraka amin'ny toerana ambony ny ahafantaran'ny olona fa vehivavy efa niteraka iray tamin'olona no alainao vady, monsieur le sénateur. Tsy mendrika anao izany. Holazain'ny olona ianao fa manetry voninahitra. Zaho anena hitondra azy ary zaho ihany koa no ampafantatra azy. Ary tsotrika aminao Rosy fa alohan'ny fifidianana dia tsy maintsy ho fantatry ny olona hifidy izany zavatra resako aminao izany. Fa adosoana angany amin'ity olona toy izany e. Eny e, tsy adosoana saingy heverin'ny hafa fa fahafahambaraka. Na dia solona manao iny aza dia anakana anao amin'izany. Tsy anjaran'izany e. Rosy miaino anao mahafinaritra ahy ianao hoy ianao tamiko. Nefa dia sarotra ny miteny amin'izao fotoana izao fa ianao mihitsy no tena mahafinaritra. Hatrany amin'ny feonantsika voalohany ry mandravany nahatsapako fa mahafinaritra ahy ianao. Tsy mba misorona na miolakolaka, mahitsy. Taratry ny fijerin'ny olona anao koa ireny amin'ny fampelezan-kevitra ataonao. Toy izy fa tsara. Fa tiako raha miaraka bebe kotsika ianao ary ifanometanana. Hitako fa hiampy ny hery ato amiko raha manaiky ianao fa hiara-dia amiko. Ny tena tiako ny araka nefa voalazako taminao tsy miandry fijerena toetra izany. Vonina hiara-dia aminao raha hitanao fa tsy hanome fahafahambaraka anao. Tena marina be izany Rosy? Tsy mba mahay mandainga tompoko. Saingy asanao aloha efa lavindray mandeha nefa ka tsy te hitrosina fanondrony amin'ny tany intsony. Tena efa mivalo sasany marina ny andro. Efa miandry izay alvinina keliko sy mama. Satroka raha aterinao fa ny orana koa ty efa ho aviko. Eny ary ho ateriko anao nefa inona aloha ny garanty fa marina izay voalazanao teo? Avy ary manatona fa omekoroka mamy ianao. Misaotra Rosy, matokisa ianao fa tsy hampiova n'inon'inona amin'ny fiainako sy ny zavatra ho atrehako izany resak'olona izany. Manantena azy aho fa vao mainka hanampy hery azy ao fiarahantsika izao. Ny andrasako aminao sisa Rosy dia ny mba ionako amin'ilay zanakao lahatokana antsoina hoe Alvinina. Ampahafantariko azy avy aty ny fisianao dia ho hitako izay ho fietsiny. Mandroso ny fotoana fa andeha amin'izay isika ka. Solo ahoana izay ry mandrava? Izao ety misy bouquet de fleurs dia ateronseny amin'ny hôtely Tisia ity. Afaro izay mandray azy ao fa omena madame Nicole mpitantana ny hôtely izy ity. Dia tandremo fa misy valopy iso latsaka. Eny ary tompoko, izao ihany dia lasa. Iza hoe no tadiavinao izay Ramose? Mitady an'ny madame Nicole tompoko araka io anarana amin'ny valopy io. Ay, eny ary fa voaray ity taratasy ity dia matokisa ianao fa tsy maintsy tonga koa an'ity Saotra Ramose. Arak'ilay taratasy tamin'ny bouquet de fleurs nomenao iny sefo dia ahoana tompoko? Dia manasa izy hiaraka sakafo aminy ato amin'ny hôtelitsika. Ka hiveriko fa zava-dehibe amiko izany. Dia lazao Rosely ihany nandamina sy hanadio tsara ilay efitrano manokako fandraisako vahiny. Ataovy jaune vert ny décoration dia couvert ho an'olona efatra rapetraka ao satria mety miaraka amin'ny chauffeur izy. Dia izaho sy ny assistantko no hiara-misakafo aminy. Raha tsy diso madama ohatran'izay ilay vahintsika ilay tovolahy hitanareo tamin'ny télé iny mihitsy, ilay candidat sénateur Ay, mihaja be kosa ane iny Efa elany izy sefo nangataka fihaonana tamiko saingy tsy nazoto mihitsy satria hitanao ihany le prestige.
fotoana zao ionako aminy mino aho fa tafarainy ty sy maniny zany dia zao ry sefo mba saivo miakatra kely aty amiko ny mpanao masazy sy ny mpamboatra volo fa ilaiko haingany dia afaro ihany koa i volatiana hijery izay akanjo mety amiko satria manko mba mila manao metimety aho fa mbola tovolanger izy madama zany ka tandremo sao misy adign'ny sefo izay fa voaray izay madama ataoko tsisy very mihitsy izay na ny ray azy fa zao ry sefo aoka mba tsisy alala zao mihitsy mipiasa ato aza matahotra ianao ireo zirery ihany no tiako hiaraka mikarakaranao an'izany aza diny fa amin'ny 7 ora alina io sotra fa voaray madama dia mirary fampiazana ho anao ka fandiana ary safidy ko tiampeny ny Simone Menjanahary ireo nanome aina ny tantara ny Angeline Lalaine Mampitony Oscar Odilon Jo ary ny mpanoratra teo amin'ny lapiny teknika na inarafitondranay tokona ndraikitra sy mpanatitosy Simone Menjanahary